Lafim-baovao tanteraka kosa indray teny amin'ny tany malalaky ny INFA teny Androhibe no nifampitaona ny fianakaviam-be ny ministeran'ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy androany ny fanasongadinana ny zava-nitranga tao anatin'ity taona 2022 ity no nisongadina tao anatin'izany eo ihany koa moa ny fibanjinana ny taona ho avy dia ny taona 2022 nanome tokony hanao tsaratsara kokoa moa ny minisitra tompon'andraikitra. Itoyatrany ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny tontolon'ny asa sy ny asam-panjakana. Io no amafisin'Andriamatoa Maharanto Jean de Dieu, nisitry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy androany maraina, nandritra fanamariana ny andro fialan-tsasatra na ny journée récréative notanterahana niaraka tamin'ny mpiasan'ny ministera teny amin'ny tokotanim-be ny INFA Androhibe. Betsaka ireo asa tanterahana nandritra ny taona 2024 ary nahafahana nametraka lamina entina hanatsarana ny tontolon'ny asa sy ny asam-panjakana ary lalàna sosialy. Fanatsarana izay iankina ihany koa amin'ny fahombiazan'ny fanadiovana ao anatin'izany tontolo ny asam-panjakana izany. Be dia be ny ezaka efa vita. Voalohany moa zany amin'ny fanisana ny tena mpiasam-panjakana. Faharoa ny fijerevana ifotony ny fanajana ny zo fototra ny mpiasa. Hitanao zany reny tongavanay tapotapoka amin'ireny orinasa reny mijerena hoe tena voahaja ve ny zo fototra ny mpiasa. Ary fahatelo moa zany hitanareo koa fa misy ezaka amin'ny fanadiovana amin'ny hoe diplôma tena izy ve no entina manay ny mpiasam-panjakana sa zavatra diso. Tahaka izay zany no ezaka efa misy amin'izao fotoana izao. Miroso dia miroso zany ezaka izany ary isorako ny mpiasa rehetra fa manampy ahy ny mpiasa ny ministeran'ny asam-panjakana sy ny asa ary mino sy mananteraka zay fa ho tsara dia tsara ny vokatra izay ho azo atsy ho atsy. Fa ny fampifondronana ny mpiasa ministeran'ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy ary koa ny fikambanana miankina amin'ny ministera ny tanjona tao anatin'ity andro fialan-tsasatra androany ity. Isan'ny fomba iray ahafahana mampita ireo tanjona hotratrariny ministera. Voalohany aloha dia le fanamafisana ny fihavanana ao anatin'ny ministeran'ny asam-panjakana miaraka amin'ireo organisme rattaché izay fantatrareo ny amin'ny, ny INFA, ny nizara ary ny INFA. Ka manaraka an'izay dia fijerena ny zava-bita hatramin'izay tamin'ity taona ity ary efa nisy moa tany Tomasy natao tany folo pointy ny atao hoe team building jerevana ny lesoka rehetra dia izao fanamafisana an'izany anatina ambiance na firaisan-kina sy fihavanana. Marihana fa anisan'ny manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny fanatsarana ny asam-panjakana. Anisan'ny fandaniam-bola goavana ho an'ny fanjakana ny fandoavana ny karama ny mpiasam-panjakana.